Salama daholo a mila tsy fa ohatrany somary misy fahatarana kely le ora somary misy fahatarana kely fa misy fandamina kely tsy maintsy nataoko aloha ok siko kosa sava araky n'le fandarana nataoko amin'ny muroko io a dia hiresakitsika ny fitondram-panjakana hiresakitsika ny efefika moa zany tsy haiko resaky any hoe mijenjenda ny vahoaka eny diaspora indrindrindra moa zany ny influenceur sy ny influenceuse ny feo mety ny feo zany a normalement tokony mandeha tsara ty feo ty fa tsy haiko ndraindray ohatra misy problème izy nareo le feo a fa hiezaka ina zany hiteny mafy aloha dia hiteo zavatra resaky voalohany zany a amin'ny fitondram-panjakana mandeha be ty resaka voyage atsokosoko ty a zay nataon'ny filohan'ny fanavaozana colonel Mikael ho anazy zany io ty vidéo fanokafany ty a zao izy any toforoa président Mikael zany a mandala ny toromarika hoe mangarahara ny république zay no nasesiny tsara hoe ny vahoaka ny patron nanao voyage ianao zany a ataontsika mihitsy hoe atsokosoko ivelan'ny Madagasikara fa reha ohatra andreny raha ny tena izy a ny tokony mampilaza ianao tokony mampilaza hoe za amin'ny vahoaka ny vahoaka malagasy indrindrindra amin'ny situation-tsika amin'izao fotoana izao satria malagasy amin'izao tsy ambony tsy ambany malagasy amin'le situation amin'izao fotoana izao mandeha anao atsokosoko a miverina anao atsokosoko fa io zany tena normal be zany zavatra fangatahako aminao zany satria aty na dokotera ara milaza amin'ny marary aminy rehefa tsy ho eo izy a tsy hitsabo an'ireo olona fa misy alehany zay ninona fanazavana hoentinao hoe zao zao a dia tsy mitombona satria le zavatra atao atsokosoko azonao dia io zany le zavatra atao atsokosoko a dia efa misy tsy mazava ao mety hiteny ianao hoe visite privé io na hoe secret d'état na ninona non zao a naninona nandeha avion a jet privé a tonga ianao ny andehafasina an'le avion hitondra anao ianao olona filoha le olona nandefan'le avion a le olona andehanao any tsy président fa ministre ny lohantsika zany a tsy izy hoe ny tokony hoe nanatona anao fa tsy ianao ny andehafasina avion a dia ianao no mandeha misy déplacé makany a zay zany satria mandeha resaka be izy ao anatin'ny Facebook a mikitabo daholo le olona hoe ahoana ty président mandeha atsokosoko ty za tsy resaka ntsony tsy resaka ny hoe niona tamin'ny Rajoelina sa tsy niona tamin'ny Rajoelina ny tsy niona tamin'ny Rajoelina aloha tsy impossible ny hoe tsy niona an'izay ny azo finaniny reny fa zao ianao niona tamin'le mpandraraha américaine izy zany hoe mpandraraha mpanefoefo izy ianao zany Eric Prince io Eric Prince a Black Water tany Irak io io ny bandy io fantatro io a bon nahitako azy tamin'izany e moa zany tsy niaraka fa nilalana na misapana izy nandeha Irak izay nandeha Russie izy a ao amina Vicilsi izy amin'ny américaine Black Water tany tamin'ny taona 97 sa 96 na 97 zany resahako zany a manana société sécurité ny raha io tiako fantatry ny olona fotsiny zany fa ny feonareo tsy dia hoe inona mampanana le feonana fa tsara fantatry ny olona hoe izy le olona niona tamin'ny président Mikael dia zay manana boîte de sécurité matanjaka izy zay niona tamin'io anao zany a izay tsy misy fantatra hoe inona ny tena resaka reo fa tsara fantatry ny vahoaka hoe inona ny tena izany olona niona taminao zay ikena anankiray farany ianao mahazaka ianao no teny hoe teneno rehefa misy zavatra tsy mety a afaka miteny a izay vahoaka dia manaroatra eto miramina be anao monsieur le président miramina be anao maka décision efa misy décision raisiny itsika naka ohatra foana tamin'le hoe Traoré zay ny rainy malagasy ohatra fa i Traoré zany rehefa manao zavatra zany reny na manao zavatra amin'ny firenena ny azy tonga dia aingana be ny azy ny fanovana nanao fanovana koa izy a
aingany azy nyfanovana ary ny azy mifibaikony de mifa izy mibaiko de tonga de exécution fa itsika mitrainina bitsika eo amin'le resaka kabary de eo amin'le annonce de eo amin'le fampanantenana zay fotsiny ngamba mba hoe tiako tenenina kely amin'ny Andriamatoa fa tongotsika de resaka amin'le eo amin'ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny ofisifitsarary moa zany izy zay aloha atao ohatran'izay de mba hoe fantatra hoe inona zavatra orsana fa ndraindray ianao zany tsy haintsony hoe miresaka amin'izy miresaka nefa miresaka ho an'izy zay amin'le raharam-pirenena zay tsy haiko na mety ny filazako azy na tsy mety fa amiko ny base aloha zany ny tena tanjotsika zany aloha de ny amin'ny ny anarenana ny firenena de ny amonjena ny malagasy ny amonjenandreo vahoaka malagasy reo le vahoaka mijaly le vahoaka mahantra dans tous les sens tsy haiko tsony hoe ahoana fa ny filazantsika azy moa zany amin'ny fotoana zao de le hoe very fanambola velona ny malagasy zay zay no azo filazana azy zany efa tamin'ny andro an-Rajoelina fa tena ohatrany hoe hatramin'izao indrisy tsika miteny zao zay miresaka ny fitondram-panjakana moa za teo de miresaka ny filohan'ny fanamboasina teo de eto miresaka ny fitondrana manontolo amin'ny ankapobeny ho anareo mpitondra fanjakana de zao sy ho anareo mpanao politika koa tovy ihany aza rebirebena sy lalaovina tsony ny fiainan'le malagasy ajanony nama fa reo malagasy reo va enina ambe folo taona reo nampijaliana tao natao torture psychologique natao torture physiquement mijadra emprisonnement fa aza lalaovina tsony le malagasy de zao nareo mahita hevitra hoe alainareo ny fon'le malagasy anaovanareo concertation de izy ty nefany rehefa tena jerena lasa réconciliation azonareo tiako tenenina de ao anatin'le réconciliation ndray mbola misy négociation ndray aza atao an'izany le vahoaka fa ty moa andrasanareo tena tezitra ve le vahoaka vao gaginareo ahoana nyfandehany nisy révolution teo hoe mini révolution reny ninina filazany GNZ azy mini révolution reny fa tsy tena révolution reny de inonareo manao an'le réconciliation de ndao raha hiaraka de ndao raha hoe ifamela zay le mody fantatrareo tsara fa tsy namalina fitakinana tena mikanjonareo ny fitakinana nataon'ny vahoaka nataon'ny mpitolona tsy miresaka ny hoe fandehanan'Rajoelina ny fandroanan'Rajoelina samy natao teo fa namaka anareo de nakatoerana de miinstaller ny équipe rehetrarehetra afahana mirebereo tena le business zay zavatra misy am'izao fotoana zao fantatry ny vahoaka zany fantatray zany fantatray io zavatra io ary hitanay mihitsy hoe taizonareo de efa nivalana de inonareo de mitoy ny fananganana clan am'izao fotoana zao via ministre raha miresaka clan de satria misy io ary hitany vahoaka io azonareo fa eto tsy misy porony eto akory na nangatakary sy teny hoe ajanononareo ty resaka fiaviany ty zay trop tard ny olona nge mahita hitan'ny olona nataonareo resaka fiaviana amin'inona hitan'ny olona lizy hitan'ny olona plan lazako hitan'ny olona ny plan du sud hitan'ny olona clan du sud zay rehefa tsy nataonareo ny fangatan'le vahoaka tsy miresaka ny Rajoelina aho fa ny zavatra takin'le vahoaka de ny fanovana rafitra
za tsy tia anisy raha hoe ny zavatra nytakin'ny tanora satria niakatra ny degré rehefa avy eo dia zao mba ino kely ny fitakiana farany zany efa tsy nandrainareo tsy koa eo no ilay fitakiana farany esory reo fo zareo a manodidina ny gouvernementa reo fiteny laza am'izao fotoana zao zany esory a ny foza sy ny firongony zay ny fomba filaza am'izao fotoana zao ao amin'ny gouvernementa ao anatin'ny député ao koa atreto aloha zany areo a aminay atreto nareo aminay de pitsokombakomba complice nareo atreto indrindrindry nareo am'lohandohany ao ary izy ali vao maika izy hita am'izao fotoana izy vao maika izy hita mibaribary amin'ity fanaovana concertation nareo tyo a de mandeha amin'ny misy invitation tsisy invitation de misaka amin'ny absence tapitapiky reny hitan'ny olona reny tsy mazava amin'ny vahoaka zay andao ary ataoko hoe andao ataoko hoe efa zatra miafy le vahoaka efa zatra mantra le malagasy ataovy ny bizinareo ary ataovy ny bizina andrisany fa ny plan aloha ny plan maizina hoe amerina ny jolay tao amin'ny firenena tsy azo akeny ino tsy azo akeny ny tonga le roa volana mitapitra le roa volana de ho fantatra eo hoe ary ho hita eo koa hoe izany nanao inona izany nanao zao izany nanao zao izany navita zavatra izany ny asa akoatra ny eo amin'ny fitsarana nao amin'ny fitsarana hita mihitsy hoe hita hoe nanao action nisy fahasahina nampiatra lalàna fa nisy isan'izay de projet théorie efa nambarana efa mpanantenana nosy ny sakaty ohatra asivo témoin io a mimponina amin'ny sakaty asivo témoin io hoe inona marina zavatra nitranga fa tsy bomborina fotsiny ny olona hoe misy an'izao zany nitapaka zao nitapaka fa avarina amin'ny nomination a zany nalina tao anatin'ny roa volana zay ny vita de am'izao fotoana zao a calmena le mpianatra aloha fa reo tsy neo tsy ny anoainao sao de androny calmena amin'ny panneau solaire ny mpianatra aloha zany ny zava-misy am'izao fotoana zao ny olona manaraka sao de nareo hoe tsy manaraka ny vahoaka manaraka zay aty velona manaraka io ny ilain'ny vahoaka ny concentration nareo io a tsy haiko fomba azy fa zao ny ilain'ny vahoaka de fanovana sy fanavaozana za raha mahita hoe tsy ampy zany fa tena talohan'izay ara tokony isy ny fanadiovana fa resaka raha fanavaozantsika tompoko tsy haiko nareo hoana le plan nareo fa raha resaka fanavaozantsika tompoko de zao manomboka any amin'ny foko tany io a makany amin'ny fokon'olona any ny fiainana tiana iova fa tsy fiainana anaty 4-4 na anaty 5 étoiles any amin'ny foko tany a de any amin'ny fokon'olona mila lehibe amin'ny foko tany a no voafidin'ny vahoaka zay de io ny asiana fividanana am'izay a ny komiti-pokon'olona zay ny fandehan'io misy zavatra mitrango amin'ny foko tany a de reo no mivory miaraka amin'ny lehiben'ny foko tany ny fiainan'ny mpiara-mony olona ny mila miova zay fiainan'ny mpiara-mony io fa io tsy misy idirany ambotry loatra tsy misy idirany avoloha fiainan'zareo zany avy eo misy ny commune avy eo a miditra am'izay ny parti politique efa niainany zany tao Madagasikara efa nisy an'izany zay mahatsiara efa niainany zany a ary mety zany fa tsy ny ao ambony ao foana koa nandeha mandidy lava isakin'izay mandeha fa na io tsy fandriam-pahalemana io ary na io tsy fandriam-pahalemana io ary a voafehy amin'ny fokon'olona io rehefa tena hoe atao asiana fotsiny amin'ny fokon'olona asio fotsiny amin'ny fokon'olona hoe ato de fokon'olona manara-maso a sady mirahina fa tsisy mpangalatra samiditra zany amin'ny foko tany zavatra grave be anga zay vao mety hoe itsona mpitandro filaminana zay
ireo député reo miresaka député député reo mba laza hoa inona mba ataon'le député ireo député reo mandany lalàna efa lany avy any ambony any dia manao tsangatanana fotsiny lany ikeny zay dia mitabataba manatavy resaka ao amin'ny parlementaire fotsiny ao amin'ny parlement ao ny député zavatra tsotra kely afantatry ny vahoaka io ny député saiza dia vola zay miaro saiza dia mitaky vola zay ny asan'ny député ka na io décentralisation dia davitsika io any tsy misy mazio fa miaingy avy amin'ny fokotany sy fokon'olona io dia mandeha io zay dia mandeha ho azy ny tiako mafisina zany dia zao avy any amin'ny fokotany avy any amin'ny fokon'olona ny mandeha io fanavozana io fa azo atao tsy anjery fotsiny tsy maintsy efa mandroso tsara ny fanavozana pour le moment tsisy ninona io averiko nefa ao amin'ny fitsarana io hitany voamason'ny vahoaka za tena miady mihitsy io fiainam-bahoaka io ny any tena hitiko mafy efa ndresako teto ohatra hoe ny karana d'accord hoe problème le karana fa voalohany tena problème dia ireo malagasy miaro an'le karana mihitsy sy mamelona an'le karana ary ao anatin'izany ao anatin'izany misy mpitondra fanjakana ao mamelona andreo miaro andreo misy mpitsara ao misy mpitandro filaminana ao misy député ao ary misy ao ministre mihitsy ary misy ancien ministre mbola mamelona sy miaro andreo karandreo zay ny zava-misy zay ho any idiko ny any fiainam-bahoaka zay ny zay fa nisy asesika ato anatin'ny lohantsika foana hoe tany démocratie Madagasikara inona mifantatry le olona ny atsasy tena amin'izay démocratie anao tany démocratie Madagasikara tsika manaja ny démocratie lasa sangisangy fotsiny sisa izy ny nasa amin'ny tanora dia miresaka lasa resaka fotsiny izy nandray hoe misy tsy mahazaka misy tsy mahatady démocratie rehefa mifandritra ao le démocratie any lasa ohatran'le chance hoe ohatra hoe tsy maintsy manaiky ianao na tsy maintsy mandefitra non ho an'izay tsy mahafantatra ho an'izay tsy mahatakatra tsy mahafantatra ny tena hoe démocratie dia tadidio ty ny démocratie teny greka mitambatra io demos ny vahoaka ny krasia ny fahefana démocratie any vahoaka ny fahefana zay démocratie fa tsy hoe dijadina tsy maintsy ekena mazava be ngaman'izay inona ny atsika dia tsy misy hoe démocratie fa ny démocratie ny atsika ny be botra sy ny be vola izay ny manana ny fahefana dia ny vahoaka hitsahana zay bien sûr hoe tamin'ny andron-drajoelina zany tamin'ny andron-drajoelina zany tsy mandà fa manà fa mitady anao ohatran'izay ihany ko eto amin'izao fotoana zao zay hoe io dia mety tomboka amin'ny fahavonona zay maty vocabulaire voalohany avoaka an'ity fanjakana ty vonona mandeha amin'ny fahavonona dia mandeha amin'izay le promesy zao efa misy mitady anao fampitandremany aokatsika ho tony zay indray ve ny ana aloha ny ana tsy ary voatanisy eto raha hoe tena hoe zavatra mba hitahetako fa raha ohatra tsombinika eto dia zao ny amin'ny makarary ao le vahoaka matahotra dia le vahoaka tsy misy firaisan-kina tsika vahoaka tsy misy firaisan-kina tsy ampy fihavanana dia le vahoaka nono zay ny any tena marototra amin'ity tolona ity ny tsy fandriam-pahalemana io tsy fandriam-pahalemana insécurité io rotsahako volontaire raha ohatra ka tena mazava tsara hoe izy niaraka hiasa ahoana amin'ny mpiara-miasa ao zay tena verika bon hitantsika moa izy zany zay iresaka amin'ny diaspora amin'izay betsaka eto dia miantso antso ho an'ny influenceur ny influenceuse matao resaka diaspora satria zao efa betsaka ny resaka ny fanaovana sy ny torohevitra natao teto amin'ity Facebook ty indrindrindrindra tsika ty amin'ny diaspora indraindray izy tena mampitehiteny mihitsy hoe fa lany hevitra azonareo fa ny tena marina tsy hoe lany hevitra fa ny tena marina tsy mandray an'le hevitra mihitsy avy aty amintsika ny sasany
rehefa any eo indrindra tsika am'izao fotoana zao ka mba hirositsika am'ty le hoe itatatana lavitra hoe fanavaozana ho anampiana an'le fanjakana de aloha tsy salasalana ny teny am'zareo hoe efa malalaka moa zany ny liberté d'expression aloha teny am'zao a colonel koa efa nytena fa mazaka hena izy araka ny teniko tamin'ny voalohany ary ny kena tsy hoe voatery hoe tena andoto fa anatsara teneniko le zao hoe mitady hivalantsika ty zay samy mahita zany tady hivadika mayonnaise ty tantary ty ezao ny décision nandray décision ataoko hoe décision nanapa-kevitra aho sady nanapa-kevitra za zany nanapa-kevitra nyty hevitra ty hoe tsy sanatria koa hoe dernière carte fa iaraha mahitana izy a de arahana manapaka zay misady resy amin'ny diaspora ao a ny influenceur influenceuse lanceur d'alerte zay filazonareo azy tsy fantatro tsy proposition ny anaty fa fanasana tsika tena tsika nama tsy andany 5 taona indray a na 10 taona indray anatin'ity Facebook ty hoe tsika mpanohatra tsika mpitolona fa manainga atsika manainga anareo a manasa atsika influenceur influenceuse eto amin'ny diaspora eto amin'ny Facebook andao ary atsika fandraikana andao mifampitatana antsika ary andao ary tsika isidina sidina ny tanindrazana antsika zay ny tiako tenenina ampy zay resaka amresaka ny écran sy ny téléphone sy ny naman'izay efa nandrositra iny le bandy le vitatsika nampandositra azy nanalan'le biby olona le tena mpisambotra raha vao misy olona mijoro tsisy atao atsika ntsony io satria nisy tolona tao nisy travail à l'ombre tao zay tsy hitany vahoaka na tafitan'ireny nisy menace tao nisy pression tao ka tonga am'izay tsika tody amin'ny fotoana hoe fanamafisana ny fijoroantsika amin'ny malagasitsika zao ka andao tsika ho a zay miaingytsika antsika ny resaka ny zany atao hoe souveraineté antsika ny resaka ny faniovantena antsika ny resaka nyzany fiainam-bahoaka antsika ny resaka ny firaisakina antsika ny resaka ny fanavaozana arak'izay hevritsika hoentitsika ny hevritsika tiatsika ampitaina hoentitsika mivatana même ataontsika hoe hoentitsika ny vahaolana amin'ny problème de atao zay atao atao zay tapahana zay hiken'ny maro au moins mba misy ary anankiray dita fa raha hoety foantsika namoy hevitra nefa de andany andro non zay efa misy organisation nandinika an'io efa misy organisation am'izany zay atao io tsy misy fanonganam-panjakana io tandremo tsara tsy manana hery am'izany tsika koa tsy hiditra am'izany zavatra tiako faritana fotsiny de tsy misy couleur politique miala eto fa ny ilaiko olona manana solution ny ilaiko fa tsy mila olona hoe andeha hanao torapo tsy any azonareo zay zany ny tena tiako tenenina hoe ndao io tsy misy ino izy tsy misy hoe zavatra manditika ansainareo hoe inona izy ny orina an'la marco izy ny orina zany tsy misy orina marco fa ny zavatra misy orina marco am'izany fotoana am'izany zavatra ataoko zany ny adiny vady atao trano misy am'izany décision ndraisiko zany ary tsy voalohany any ny organisé hoe voyage politique fa ny tiany angamba mahafantatra tsara mahatady tsara ny tamin'ny andro ravalomanina ny ainga teto Paris nakany Afrique du Sud tsy davidiko efatra amby folo 7 folo zay nandeha tany fa zay tiako atongavana ndao tsika organisé io déplacement organisé ny frais loger nourri ny zavatra angatahako fotsiny de fotoana mampalalaka atsika ny daty mampalalaka atsika zay ihany fa ny hevitra tazomy tsara ny hevitra ary misy tokony ionana aloha eto miala eto de miona zay ny tena ventin'ity vidéo ako ty ho atsika influenceur influenceuse
fa efa trop efa midépasse ny tableau ty resaka eto Facebook ty zay ka de miandry valitenareo afaka manoratra afaka miantso oetitsika amin'ny fanjakana oetitsika amin'ny fitondram-panjakana ny hevitra oetitsika amin'ny fitondram-panjakana ny solution hoe zao ny avianay zao ny hevitra eto amin'ny diaspora tsy voatery tsika nantsika ny concertation io fa midinika tsara miroso am'izay tsika avy eo zay zay ny zavatra tiako tenenina tsy haiko resaka ny zenjeda angamba fohifohy tsy fantatra hoe iza marina ny zenjeda fa tena de ohatra miseho daholo ny sasany solotena vao miteny amin'ny Facebook eto solotena ny zenjeda any faritra misy miteny indray solotena ny zenjeda eto Madagasikara za zany mitady mihitsy hoe efa nisy ve ny AG nataon'ny zenjeda mijereva koa zay iza marina ny tena izy misy débat public zao misokatra hoe ho an'ny jeune et refondation mijery an'izy de io ndray latabatra mifoza ihany eo amin'le débat mianareo zenjeda niandry ny réaction ny zenjeda hoe ho nanomboka le nisy ny fitsanganan'ny assemblée tsisy réaction ny zenjeda ho nanomboka indray ny nomination an'ny PM tsy misy réaction ny zenjeda ny fitsanganan'ny gouvernement rien zao misy ny concertation de midongy ny zenjeda hoe zay tsy anatrika an'io zay tena miala tsiny amin'isany miala tsiny amin'isany amin'ny tanora fa ohatra nisany zany ohatra n'olona be koretaka fotsiny de manao fanambarana isaky izay mihetsika zay nandalovana azy anay atao hoe tanora zany nandalovana azy fa nenay rehefa misy zavatra tsy mety de tonga de eo ny eo miréagir eo ny eo action eo ny eo manifestation eo ny eo zay fa zao ny firenena tsy ambony tsy ambany io hitatsika io arosiko farany raha ohatra ka tena hoany tyndray hoany zay rehetra efa manipy gan arosiko farany hoe tsy mety aminareo fa izy fa zao ty hevitro ty efa natsipika efa ela ary olona roa namana akaiky olona roa manao azy amin'izao fotoana zao izay misaotra na isam-bolana misaotra marikola izay misaotra marikola fa tena faly zay mahatsiaro sambatra zay faly zay marosiko aminareo izy tsika diaspora zany io resahako io mangalala hoe mifidianareo village kely anankiray zay ny tiako tenenina ho an'izay efa mamotsitra ny politika zany ka ty amin'ny diaspora mangalala hoe village anankiray de io village io raiso ohatra ny firenena anankiray mihitsy aza mivako io zay miseho any anamina sy anany io village io karakara io ataovy eo ny contribution anareo ao miasa de aza mataotra fa malagasy ny eo ary Madagasikara io manatonina zay ray aman-dreny eo manatonina zay olo am'le vahoaka amin'ny village io raiso ataovy ny atidy raiso ohatra ny firenena ray io zay manao am'izao fotoana zao telo zany zay manao telo de ao amin'ny village io misy fivarotanao misy fiompianao mandeha tsara loha misy aso afaka mamoronasa ny olonao fa ho hitanareo ny vokany zay ao azonao antsina fivarotanao misy fiompianao misy mpandrafitra ao misy ary ny tena mahafinaritra aminy zao ohatra à la fin izy rehetra ohatra mpiavana ihany zareo de mivarikena avy an'le mpivarotra épicerie ny épicerie mpiavana ihany izy ny akany ohatrany hoe tandrazany ohatrany tandrazan-jareo izy en fait ao misy dokotera ao de natao nasina parlementaire mihitsy ao nisina parlement anankizy 20 taona ka hatramin'ny 12 taona ireo ankizy ireo manana amin'ny président parlement ohatra ny parlement hitatsika io de misolo isaky ny telo volana ary samy manana ndraiky ny daholo ireo ankizy ireo misy ankizy misurveille ny tsena misy ankizy mijery fotsiny ny fitondrantenany fitondrantenany olona ao zay misy mijery fotsiny ny fahatsaran'ny tanàna ny fahadiovan'ny tanàna
misy mijery fiarahamonina iny misy mamilava eto de fatana alefa ny alefa ny rapport mijery ny comportement ny tanora amin'ny ao amin'ny tanàna zay de mahazo rapport tsika avy aty ivelany de anjarantsika miasa andramo zay fa hitanareo tsy ny olona misao fotoana zao de ny olona mpivady zay sy le bandy anakazay de ninay tsy misy mivaky io am'izay politika anao any zay miseho any tonga politika ao aminy raisiny somo tsara fa izy rehetra efa kopto hoe mangina fotsiny afa voaloha tabatabo eo efa manana fiainany daholo zareo zay ngamba ny vidéo natao androany namerina ny iny zany mamerina ny fiarahatsiny ohatra mizara hoe tsy mety raha ohatra tsy mety aminareo lefitra de averina tany fa tsy problème zay ary salut daholo